Miisa 13 indray ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Io no tatitra nataon'ny profesora Vololtina Anta Marie Daniel ny 3 Jona. Ny 17 amin'ireo marary ireo hoy ity mpitondra teny CCO Covid-19 ity dia avy any Toamasina, 2 avy any amin'ny faritra Lanjirofo ary 5 avy any Moramanga aloatra Mangoro. Ho an'ny faritra Analamanga kosa dia mitotaly 30 ireo olona voan'ny Covid-19 ho an'ny omaly. Hatreto izany dia mitotaly 8,700 ireo voamarina fa mitondra ity tsimikaretina ity eto amin'ny nosy ka 700 amin'ireo dia mbola manaraka fitsaboana. 970 kosa ireo efa namonjy fodiana satria sitrana soamantsara. Nisy marary 10 vaovao tokoa mantsy no nivoaka ny hopitaly omaly. Vita omaly 2 Jona 2024 tao amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy arakasa, ny fisafidianana ireo laza adina ho an'ny fanadinana CEPE ho an'ireo Cisco eto amin'ny faritra Analamanga. Raha ny fanazavana azo dia arakaraka ny fahavitan'ny fandaharam-pampianarana isaky ny Cisco no namaritana ny fandrafetana ny laza adina ho an'ity fanadinam-panjakana ity. Marihana fanandray anjara tamin'ny fifantenana ireo laza adina ny teknisianina avy eo amin'ny ministera, ny solotenan'ireo mpampianatra ary koa ireo conseiller pédagogique. Hatreto aloha dia tsara ny manamarika fa tsy mbola nanambara mazava ny fanjakana na hotazona ny datim-panadinana na izy fiovana. Araka ny fanazavana nentin'ny mpandrindra eo anivon'ny CCO Covid-19, Général Elako Olivier Andrianjaka, dia nasiana fepetra manokana mahakasika ny fivezivezeny ireo olo-manan-kaja amin'ny faritra Atsinanana. Tsy azo ny solombavam-bahoaka na loha olona na manam-pahefana hafa tao ny mitondra ny zanany na ny vadiny raha ny fanazavana ity tompon'andraikitra ity. Olona 3 ihany no azo ny fiara entina dia mpamily iray, mpiambina iray ary ny iray olona manam-pahefana no mahafeny 3 azy. Namerimberina ihany koa ity tompon'andraikitra ity fa hatreto dia mbola tsy azo atao ny mifamezivezy miazy ny faritra Atsinanana.